miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ny anomboana anazy ny mahakasika an'ilay rivodoza tsena izao tavavoaka an-dranomasina tamin'ity an'ity izy tamin'ny 12 ora atoandro tany hoany tany amin'ny districtny Morondava iny moa zany no nivoany tamin'izay atoandro izay ny mombamomba azy tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 720 kilometatra andrefana somary tsy mandrefa ny Morondava misy ny Tibeny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay misy tafiotra 520 kilometatra isan'ora mahafaka hatrany amin'ny 12 kilometatra isan'ora ity rivodoza ity raha ny fahitantsika anazy amin'ny sary zao ny lalany dia somary mijanona somary elaela manakaiky ny amorontsiraka hatrany izy ary tombanana itombo hery izy atao anatin'ny 420 ora ho avy ka manoloana zany dia mety akasika ny amorontsiraka andrefany anosy iny ihany ny rivotra miaraka amin'ity rivodoza ity ka vokany dia mampiatra ny filazana fanairana na miloko maitso ny distrikany Belontsiriviana sy Morondava ny any amin'ny distrikany Manja, Morombe ary Toliara voalohany sy faharoa angatana araka zany ny ponina anaraka hatrany ny toromarika izay omeny manam-pahefana ary koa anaraka ny vaovao tsy tapaka ao anatin'izay raha iverenina ny eto an-tanety kosa indray dia somary mbola mahazovana hatrany ny raona amin'ny tapany avaratra andrefany nosy iny torak'izay koa ny ety amin'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara aty ary manoloana zany rehetrarehetra zany mbola mitohy zany ny orana dia mbola manakery koa araka zany fampitandremana noho ny avetsahany izay rotsakorana izay ho an'ireto distrika manaraka ireto filazana miloko mena ho an'ny faritry Melaky, Boeny, Betsiboka ary ny any Menabe filazana miloko mavo kosa ho an'ny faritry Sofia, Laotramangoro, Analamanga, Bonglava, Vatovavy, Fitovimany, Atsimo Atsinanana ary ny any Ambanja izay amin'ny ankapobeny fa raha ny toetrandrontsika ary ho an'ny Rapiso vao maraina dia tombanantsika misy hatrany ny rotsakorana amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny vao maraina izay torak'izay koa ny any amin'ny faritry Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana mitatra rahaty amin'ny atitan'ny faritra Otomatsiatra na Matsiatrambony izay ary koa ny any amin'ny faritry Iorombe manorana ihany koa ny andro ny tapany avaratry ny faritra Atsimo Andrefana sy Menabe ary ny any amin'ny faritry Melaky iny somary mety ho betsabetsaka hatrany moa zany rotsakorana amin'ireo faritra mahazo ny fampitandremana izay miambiny kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny piso tolakandro mbola mitohy hatrany ny orana ary mety ho raikotro izay ho an'ny faritra Analamanga sy ny faritra Vakinakaratra mitatra hatrany amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany ny orana torak'izay koa ny any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana miaina oram-baratra ihany koa ny amorontsiraka Sofia sy faritry Boeny ny any amin'ny faritry Betsiboka, Melaky ary ny ilany andrefany Madagasikara manontolo iny saika miaina rotsakorana zany ho ny Rapiso tolakandro izay mety efa manomboka mafimafy ny rivotra amin'iny amorontsiraka ny faritra Menabe iny zany raha ny maripana voavinavina ho an'izay andron'ny Rapiso izay dia manodididina ny 220 ka hatramin'ny 320 ho an'ny avoatany ary amin'ny 420 ka hatramin'ny 230 kosa ho an'ny amorontsiraka Atsinanany Nosy midina hatrany amin'ny 230 kosa ny maripana voavinavina ny amin'iny faritra Atsimo Andrefana raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay andro maromaro lasa midina 20 ihany koa ho an'ny amorontsiraka ny Melaky sy Menabe ho an'izay andron'ny Rapiso izay hatrany ho an'ny andron'ny Alarobia kosa mbola tombanantsika miteraka hatrany ny orana indrindra ny tolakandro moa zany ho an'ny avoatany ny maraina mety efa maimaina zany ho an'ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjirofo torak'izay koa ny faritra Vatovavy, Fitovinany sy ny faritra Atsinanana dia mbola miaina rotsakorana hatrany miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara sy ny any amin'ny afovoany andrefany Nosy zany hoe ny faritry Melaky sy Menabe ary ny tapany avaratra amin'ny faritra Atsimo Andrefana mandraondraona ny andro raha ny tendrony atsin'ny Madagasikara izay mety hisitaka orana kely ihany ao anatin'izay ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny Alarobia izay dia miakatra hatrany amin'ny 5 ny tombana ho an'ny avoatany ny amorontsiraka Atsinanany Nosy tsy dia mihetsika firy raha ny avoan'ny Atsinanana fa ny any amin'ny tapany avaratra Atsinanana kosa no misy fiakarana raha ny any amin'ny amorontsiraky Melaky sy Menabe dia mbola mety hisy ny fidinana kely amin'izay andron'ny Alarobia izay hatrany raha ny andron'ny Alakamisy kosa ny amaranantsika azy dia tombanana miaina orana tandrivodraona raikotroka hatrany aloha zany indrindra ny tapakandro hariva ho an'ny avoatany somary mahenika faritra maromaro zay ho an'ny avoatany torak'izay koa ny amorontsiraka Atsimo Atsinanany Nosy iny mitohy hatrany ny orana any amin'ny faritry Boeny sy Sofia ary ny faritry Melaky ny morontsiraka Menabe sy manodididina ny faritra Atsimo Andrefana indrindra ny tapany avaratra moa zany miambiny dia
maina ny andro. Ny maripana vinavina amin'izay andro ny alakamisy izay mbola tsy de mihetsika firy raha ho an'ny avoatany, miakatra kely zay ho an'ny faritra atsinanana iny, ny ambiny kosa tsy de mihetsika firy ho an'ny ilan'ny atsinanany anosy. Raha ny any amin'ny tapany andrefana kosa miakatra tsikelikely indray zay ho an'ny faritra menabe sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara iny amin'izay andro ny alakamisy izay. Amaranantsika azy dia manasana ohatrany aloha hitsidika ny page Facebook ny be famantarana ny toetry ny andro eo ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara, eo ihany koa ny site web ny Madagasikara www.meteomadagascar.mg, eo ihany koa ny application mobile Météo Madagasikara officiel. Izay ny météo tsika tamin'ity an'io ty raha pisindray fotoana manaky veloma toy.